Ahoana ny fomba ahafahana mizaka n'ireo vesatry ny fahorintsika andavanandro? Saotra ho an'Andriamanitra ary mitsika isika satria Andriamanitra manome ny hery sy tanjaka havelomana miarabanao indray ary mirary ny soa rehetra ho anao eto am-piarahana anatin'izao fandaharana izao. Andinika momba ny fitsarana ny Kristy isika, andraisana lesona betsaka ho an'ny fiainana fa anankiray ho an'ny anio. Andeha tsika aloha iara hivavaka. Ray tsara misaotra anao izay fa omenao fotoana mety ahafahana manaiky an'i Kristy ho tombo sy mpamonjy, mandinika an'ireo tantaran'ny fitsarana azy dia mandray lesona tsara avy amin'izany ho entina miaina. Ampaherezo sy ampatanjao avy amin'izany izay fa amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen. Potraka noho ny vesatry ny azo fijaliana Kristy. Andeha isika somary andinika ny zavatra nenan'i Kristy ahafahantsika milaza fa tena niari-pahoriana marina tokoa izy. Inona moa no nanjoan'i Kristy? Rehefa vita ilay fitsarana dia nasaina nentina nakany hamonjy ny toerana atao hoe Golgota zany na i Calvary isika mba hitondra ny azo fijaliana hanombohana ny tenan'i Kristy. Inona no nisy atao amin'izay? Voalohany aloha dia tsara ho tsaroantsika fa ao anatina toe-batana ara-nofo tena faran'izay malemy sy marefo indrindra zany izao Kristy. Satria tsaroantsika ilay fiaraha-misakafo tao amin'ny efitrano ambony, teo izy nihinan-kanina farany. Alakamisy izay, alakamisy hariva. Zoma zany izao efa nisy kapoka maro sy zavatra nahazo azy ary tsy mbola nihinan-kanina izy hatramin'izao. Dia reraka ara-batana izy zany miampy an'ireo kapoka. Ny ara-tsaina koa tetsy ankilany nandositra azy daholo ny namany rehetra, zany hoe ireo mpianany zany ilay resahana amin'ny namany. Nandositra azy ny olona mivadika lasa naneso azy ny vahoaka izay nanaovany soa teo aloha. Ary ny mpitarika jiosy moa dia romotra tanteraka ny aminy mihitsy izay nilaza fa omboy izy amin'ny hazo fijaliana. Ary efa hitantsika fa nisafidy anazy omboana any amin'ny hazo fijaliana ny olona ary nisafidy andefa ny barabasy malalaka. Zany rehetra zany dia vesatra ara-tsaina. Ary teo ihany koa ny vesatra ara-panahy ilay nitoloman'ny tao Getsemane hoe raha azo atao raiko dia sory amiko ity kapoaka ity, nefa aoka ny sitraponao no atao fa tsy ny ahy. Mafy izay vesatra rehetra izay efa nahakely aina sy nahakely hery azy. Kanefa izao izy dia saina mitondra an'ilay hazo fijaliana. Ahoana ny zavatra miseho? Rehefa mamaky ny tantara isika, vao niezaka nitondra Jesosy Kristy dia potraka satria tsisy hery intsony ara-batana ara-nofo izy. Nokapohana, noterena izy aloha tamin'ny alalan'ireo miaramila Romanina ary mbola nasaina nitsangana indray. Kanefa na dia niarina ihany azy izy dia vao namindra indray mandeha dia solafaka ihany. Satria efa kely loatra ny heriny. Ny fizarana faharoa eto dia miresaka amintsika hoe misy sombim-pangorahana ihany ve tao anatin'ireo miaramila sa Andriamanitra no nametraka an'izay vahaolana izay? Fa raha ny zavatra hita dia nisy vahaolana teo. Fa miaramila anankiray Romanina anankiray tonga dia nandidy an'i Josefa avy any Arimatia, any Afrika Avaratra moa zany io tanàna io, hoe ianao mitondra ny hazo fijaliana io hazo fijaliana io. Tery vaimanta koa izay satria nangoraka n'ilay entina omboana ihany angamba ireto miaramila ireto. Ary izay fangorahana ny asa teo izay dia nanjary nisy vahaolana. Kanefa vahaolana entina hanatanterahana n'ilay fanomboana amin'ny hazo fijaliana ihany anefa izany zavatra izany. Ity Josefa ity moa dia nijaly noho ny amin'ny Kristy ihany koa ary nijoro an'i Kristy, niova fo an'i Kristy izy tany amin'ny farany satria nahatsikaritra fa tena zanak'Andriamanitra tokoa Kristy. Ny lesona omena antsika ary ao anatin'izay tantara izay dia mametraka fa tsy hoe rehefa mianjera isika ao anatina fahoriana na lavo dia hoe resy ny dikan'izay. Tsia. Fa misy fanampiana omen'Andriamanitra antsika. Misy fanampiana ary misy miara-mizaka amintsika ao anatin'ny fahoriana izay lalovantsika. Ka raha ilay fanontaniana hoe ahoana ny fomba ahafahantsika miatrika na hoe mizaka ireo vesatry ny fahorintsika dia ampian'Andriamanitra za sy ianao mizaka an'izany. Rehefa mitodika any aminy ny saintsika dia mahita fa tena manampy tokoa izy. Ary ao anatin'ny fahasarotana sy ny vesatra indrindra isika no tonga ny fanampiana. Isaorantsika Andriamanitra fa izay ny fomba fiatrehana sy fiaretana ny fahoriana matoki fa izao fa naresy izao tontolo izao Kristy.
andeha isika isafidy araka amin'ny Kristy hatrany hivavaka isika. Ray masina sy tsara indrindra hitanay fa tsy mamelanay ho irery zany ianao, na dia toa mahita vesatra maro sy fahoriana azy zay amin'ny fiainana, fa tena miara-mitondra tokoa ianao ary eo akaikinay mandrakariva. Tsy tsapanay zany satria mifantoka amin'ny ara-nofo ny sainay. Ampio ary zay mba hahitanao rehefa tojo an'izany vesatra rehetra zany, mba tsy ampitaraina intsony fa hay ianao miara-mitondra an'izany vesatra zany aminay ihany koa. Ombanay sy amindra fo aminay ianao amin'ny fiainana ho fampiarana izany, fa amin'ny anaran'i Jesosy no angatahana izany. Amen.